Manolotra ny araba feno ho anao mpijery ny fahita lavitra MATV ampifaliana no ionanao aminao indray ato anatin'ny fandarana Ankariary amin'ity aliny sabotsy voalohan'ny volana Jona 2024 ity. Arapaina isika malagasy na tanteraka ny fifidianana solombavambahoaka ny alarobia lasa teo miandry ny vokatra tsika rehetra amin'ity aliny ity kosa dia isitaka kely ny politika ny eto amin'ny fandarana Ankariary ary hoentinay any nosy vola kely ianao ao anatin'ny fandarana ary eto amin'ny plateau dia raisitsika ny namana moa zany izay mpiara-miasa eto amin'ny MATV ihany ary anisany hoe manaraka akaika ary mitondra fanadihadiana hatrany rehefa manao fivahinianana masina ny anosy vola kely tsy iza izany fa Andriamatoa Rasolo Arson Jean-Jacques faly mandray anao tompotrano ihany moa zany fa tonga soa eto amin'ny plateau-ny Ankariary ianao. Faly miaraba namana vola ravavy ary miaraba antsika rehetra ny atokantrano koa manaraka izao fandarana izao. Tompotrano ihany moa ianao fa zany hoe arabaina tonga soa eto amin'ny plateau amin'ity alina ity ianao anisany hoe nandeha nanao fivahinianana masina tany anosy vola kely fivahinianana masina fa 9-20 nihoatrany teo aloha inona no mety hoe nanamarika anao amin'ity fivahinianana 2024 ity. Maromaro ihany tokoa ny fanadihadiana izay efa narahantsika ary hitantsika matetika atao amin'ny vondrona MATV ary tao anatin'ireny fanadihadiana ireny dia matetika misy ny fahabetsahany olona misy koa nefa ny olona vitsy ao anatiny ary tamin'ity farany tamin'ity 20 ty izay natany atoerana ny tenako zany dia gaga tokoa ary talanjona efa naninona dia lasa vitsy toy izao ny olona lasa makaty anosy vola kely aio nisy resaka nisy tantara tao anatin'izay izay indrindra ny nampatonga antsika hoe andeha ary andeha hojerentsika tokoa hoe inona no antony indrindra tokoa ary ny zava-nisy tany anosy vola kely dia angamba ny tsy ho lava resaka tsika fa alefantsika aloha ny fanadihadiana izay nisy ny fandraisan'ny ny mpitondra fivavahana katolika teto amintsika zany ny tany anosy vola kely zany hoe ny fitantanana tany rahantsika angamba aloha zay reportage zay. Alohan'ilay fanadihadiana aloha misy fanontaniana kely tiako apetraka ilay hoe niena ilay isan'ny mpandray anjara tao anatin'ny fivahinianana masina ohatry ny ahoana izay taloha ohatra hoe tamin'ny taondasana tany amin'ny 2024 dia firy eo tamin'ity Jean-Jacques. Ny tamin'ny 2011 zany zay no nanolorana ny fiangonana katolika na nanosy vola kely zany hoe natolotra manontolo ananosy vola kely zany ny fiangonana ny fitantanana ny sekoly io ihany koa ny fijabona izay misy anatoerana avokoa moa dia io koa fitantanana izay misy ny sosialy zany na ny mahantra dia ireo rehetra eo zany natolotra manontolo ho tantanan'ny fiangonana katolika dia tao aorianan'izay raha tao alohan'izay aloha mahatratratra any amin'ny enin'alina nisy mpitsidika nisy mpanao pelerinage tonga tany anosy vola kely manana atrosivana zany ny tenako fa tena maro tokoa ny olona tamin'izany fotoana izany dia zay ny tena nanamarika azy satria tamin'ity ny diocèse tamin'izany fotoana zany feno diocèse ny rako Madagasikara zany fa tamin'ity 420 fotsiny diocèse tonga tany dia ny mpivahiny 520 fotsiny raha tamin'ny taondasa azany nahatratra 3,000-4,000 fa tamin'ity tena 1,000 teo nisan'ny mpitsidika tsy fantatra moa inona tena antony satria tsisy piretra tsisy ninina dia mety zay ngamba ny antony hoe nampienan'le mpitsidika zany le mpanao pelerinage. Valitsika atao anatin'ity fanadihadiana ny entiny Jean-Jacques Rasolo Arson tany anosy vola kely ity ary ny valiteny mahakasika an'izay.
Amin'n'andray sy zanaka sy ny fanahy masina. Ombotsinanakomin'nypasan'androny Jesosy Kristy zokotsika sy fitevin'Andriamanitra ary fimbolonan'ny fanahy masina. Dia afaka mipetraka kely ry zay afaka mipetraka. Androany sorona masina faritapon'izao hoe pelerinazitsika izao. Teo sorona masina mezi mariva ny sabotsatandro ny alina masina ary zao marina mialahady imbonatsika ny kristianina rehetra manera-tany nefa ankalazana ny vatana mandramasy ny Kristy na ny sakramenta masina hoy isika. Ka androany ary dia misy zavatra kely hazavaiko foy satria rehefa manentana anareo aloha momba ny toerana fivainana masina ity dia niny nantanako anareo dia mivavà tamin'ny maly atoandro dia nitinitra anareo aza maika ny hitany hoe marina sa tsy marina ny fisehoana tsy tongony akory hoe fisehoana hoe inona na tsy inona ka tsy maika amin'izay hoe marina na tsy marina ny fisehoana fa ny tanako anareo dia mivavaka mandrakariva ary rehefa manatolerinazy dia mivavaka efa misy fivoriana ataonay maly maraina fa rehefa tonga ny misy conférence lasa tsy vavaka litsy fa lasa ohatrany dialogue hafahafa tsy maninona fa dia fa nangonavanandro vonainy renydretriretriny dia zay nahatonga manazava anareo zava-misy sasatsasany amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 2012 janvier 2012 moa nitendreny ray aman-dreny ndraiky tamin'ny tiraraty ny tenako. Le demi-juin tamin'izay 2012 ny pelerinage dia nalafatravatra hoe tamin'izay dia curé tamin'izay tsy mbola tovy Daniel lafa Arthur Gérard tena tian'izay dia ivory ny birao isan-karazany zatra mivory amin'izay dia andro alina moa dia nangatakampy izy ireo any an-trano mesera Patrice dia temo za dia hoe raharaha am-piangonana tika tsy raharahana mpianakaviana ka tian'ny faritra ny fiangonana mivory nalainy izy mpianatira ary zay nalala ny tompoko vavifara dia talanina fianatro tamin'izany fa za kosa tsy nanaiky fa hoe raharaha mpiangonana fa tsy raharaha mpianakaviana raha fianakaviana ny manana olona ka izay ny vahana dia any tokantrano fa raha ampiangonana fiangonana manana sekoly manana sala isan-karazany dia tsy nanaiky aka dia zay no zava-misy dia atamin'izao dia tsy nanaiky an'izao fa dia aty amin'ny faritra ny fiangonana zay anankiray fa anatin'izay fivoriana izay dia nametraka hoe raha fiangonana dia misy ny filan-kevitra ao amin'ny fiangonana ma misy volan-kely anatin'ny district ny Betapao dia misy filan-kevitra eto moa izy ndralahy reto ato anatin'ny filan-kevitra izy amin'izao fotoana izao fa tamin'izany tsy fataotry na efa taona tsy mbola tsy tapa zao izao amin'izao dia misaotra anareo mandray andraiky tamin'ny fanompona vahoaka fa na dia zanaka na fijery anareo mbola tanora ray aman-dreny nareo tamin'ity fiangonana ity satria filan-kevitry ny fiangonana ka misaotra anareo raha niantso anareo atongoty anareo dia fomba fiasa napetraka tamin'izay raha misy zavatra atao atya dia filan-kevitra aty sy ny rehetrarehetra miara-mandidya manomboka azy eo amin'ny curé ary mitondra ny diocèse zay ny fomba fiasa nangatahana ary misy fotoana mitsy tanteraka zany tsy maninona fa dia anketihetsika manasa izany satria zay zavatra misy nanindreny ray aman-dreny ahy dia assistant ecclésiastique fa tsy homone raha homone dia midika zay fa nakatavy fiangonana ty raha ty fa ny assistant ecclésiastique manaraka akaiky mijery ary mikitikitiky raha misy zavatra tokony hopeteriny hoe ahoana tena mariny ty satsia dia mitena tamin'izany hoe mipetraka misy fotoana avocat de diable dia io vocabulaire io nazavaiko satria misy tsy mahazo anareo dia zay nazavaiko midika ny avocat de diable tsy hoe anjakany demoly dia hitarika any raha tsy mandrakariva fa mipetraka ny avocat de diable raha misy oasambatra ny masina zao victoire Somanarivo
dia misy ny postimateur vice postimateur manome hevitra rehetra sisina hoe tena tokony aroso ty reny ty dia misy natao avokada diabina manitra mikitikitika an'izay zay no fitondrazwa atsika hoe mpisavasavany raviny zany ahitana zay ka tsika koa raha mahangana patao manao problème ohatr'izao dia zay hitanao tsika atsatoka ny hazo dia tsy tonga dia andao hoe navamety fa tsy matsozomozonina kely aloha mafy sa tsy mafy sa tsy zay le fanaovana azy tsy matsozomozonina kely aloha ka le avocat de diable zany tsy mitarika ny ratsy fa mikitikitiky sa mamita izy mba hifotika tsara ngay marina tsy dia misy fotoana ihany koa nitenenako teto hoe zavatra rehetra dia misy point na fietsika na fitely na le tao na point rouge na point vert na point noir na point jaune sisisa fa dia mety misy ny tsara zany misy ny ratsy arakarak'izay zava misy ka fihetsika rehetra zay atao dia misy point zay raha mpatary dia mety tsara isa mety ratsy izy zay le zava-misy ka anjaratsika mandiga zavatra rehetra sisisa amin'izay tamin'ny tonga dia dirany fa fotoana mandeha tamin'ny volana novembre nankalaza hoe 5 taona isika hoe misehoana dia zay 5 taona zay dia misy montony aby teto hoe misy ny hiérarchie tsy voahaja ka rehefa tsy minaraky ny hiérarchie na katolika atsika mialatsika aminareo fonina rahavavy fa satria misy aminareo zany tonga tetonga ary misy aminareo ny confesse dia zay ny amreny zay pretra dia miesaka mandrakariva mba tsy fantatry ny olona anareo zay mijery ina memotera tao misy mitokatranomaso dia zay misaotra nareo mitiana tansorana amin'ireo ndretimena fa eo zay dia tsy mamela fotanareo zay fa tsodrano ianareo moa dia tsy manala hoe izy minarandraiky zanaka sy ny fanahy masina fantatra areo fa hoe za mitsodranonao minarandraiky zanaka sy ny fanahy masina ina zany tsy manala hoe mitera fanamela iny mba tsy fantatra hoe iza dia zay nataonay ka misodanareo fonarahavavy zay tonga hoe mizara ny alahelo dia taminay fa dia nahazo tsodrano ianareo zay anatin'ny tokadranonazy koa dia torak'izay fa nanany fatravatra dia manatonina mitera curé anareo na diocèse tataninareo na diocèse hafa na clé an'izay zavatra dia ny mitera curé ka topaitro zay satria adiditsika menakavy nanaranazy misy tarapasy ny ray aman-dreny ety ny archevêque dia vakiko tia misy ny armorie zay moa ny archevêque dia tarapasy teny reto ny ray ho an'ny père curé lasa double ny moto ay izy mitady fanindrony zany telony ny volan-kevitra eto amin'ny fiangonana anisy volan-kely safady rahalahy dia ny ray moa anahy dia vakiko tsara izy ahitantsika hoe manahoana zavatra rehetra fiainan'ny fiangonana hoitiza zavatra rehetra sy ny sisa misy ny armorie amin'ny archevêque eto amin'ny abianakavy fianakaviana misy fankaty miantoky ny zay mety amin'ny diocèse antony fandaminana ny fitantanana eto misy volan-kely ino ny antony fitantanana eto misy volan-kely eny ary eo anivony fandamiana zay misy eto amin'ny ekara eto Madagasikara amisy volan-kely dia ao anatin'ny district ny Betatao vikaria avaratra diocèse n'Antananarivo fa tsy diocèse na Fianarantsoa na Antsirabe na Farafangana na Morondava na Morombe fa diocèse Antananarivo ny fivainana masina pelerinage zay ataony isan-taona ny toerana ity dia raha ny fiangonana ka ireto rehetra tonga mizara ny fahasoavana amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampihavanana sy ny eucharistie sy ireo vahoaka kristianina manatanteraka ny fivananana masina dia manatanteraka izany
amin'ny anarany fiangonana. Tsika rehetra zany na izay pretra nandrejy naonareo nahika maro avy amin'ny diosesy isan-karazany dia manatanteraka izany fivananana masiny izany amin'ny anarany fiangonana. Ireo ato voalaza ireo dia raisiko izany monseigneur Aubin Marie Ancienne Razanak'olona archevêque eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo ny manao izao fandaminana izao no nifahatsapako fa nandritra izay amam-boroapolo taona nanatanterahana ny pelerinasy teto misy vola kely izay dia tsy voafahampanazava ny fandaminana sy ny fitampanana ka izany indrindra no nanondreko amin'ny révérend père Innocent Théophile Richard mba hijerekaiky ny tenako izany hijerekaiky ireo lafinjavatra ireo isaorako manokana anareo rehetra tokony andraikitra an'izany isaorako manokana anareo rehetra tokony andraikitra anisan'izany fikambanana Ave Maria miara-miasakaiky tamin'ny andro matoa raha ary nanana Patrice na ira Patrice izay voairaka itory sy ampiely afatra nataony Masina Maria tamin'ny ezaka rehetra vitanareo fa manomboka izao dia mametraka ireto fandaminana vaovao ireto ny tenako. Voalohany ny fandaminana moa zany dia misy telo. Voalohany mahakasika ny asa pastoraly any an-toerana izany hoe mivahoaka an'Andriamanitra sy ny fitantanana ny fiangonana ao anosy vola kely resaka pastoraly zany eto am-fiangonana dia ny pretre curé sy vicaire ary refilakevitra pastoraly no mitampana izany mafiangonana anosy vola kely atao anatin'ny district Ampetatao zany dia ny curé sy ny vicaire mirehetra an'izany miaraka nyreto filakevitra na dia zanaka reo araka ny lazaiko dia tokony andraikitra ny mahafiangonana azy. Faharoa momba ny sekoly toy ny sekoly rehetra eto anivy diocèse dia ny fandaminana napetraky ny fibe mpampianarana katolika didek no entina mitampana azy izany hoe manaraka ny rafitra aty fotony dia ny edifa izay mifandray mivantana any ny fibe zay ny sekoly zany dia mitonda ny sekoly rehetra eto amin'ny diocèse mifandray amin'ny dideky fa tsy anjaikitry ny Ave Maria mazava zay. Fahatelo mahakasika amin'ny fanatanterahana fivananana masina manomboka eo amin'ny faninanana sy ny fanatanterahana azy ary mianarina ny pelerinasy dia ny mampera Théotime sy ireo birao miara-miasa aminy no mandrindra izany ka mba hampazava ny fomba fitantanana dia misy roa efatra dimy iray izy reto amin'ny pelerinasy dia misy teboka dimy iray reto amin'izay ka mitantana azy moa dia nitenako izay mitendrena zany sy ireo birao voafidy. Voalohany amin'izany ary amin'ny fiandohan'ny taona dia nanona vola ny teti-bola sy ny teti-pandamina rehetra mandritra ny taona manontolo ireo tomponandraikitra ireo adiditsika zany ry birao miaraka amiko zany esakisika. Faharoa ny vola rehetra mandritra ny fanatanterahana ny pelerinasy akoatran'izay izay efa nampiasaina mety nanatanterahana izany dia mirotsaka avy hatrany any banky amin'ny compte ny fitantanana ny anosy vola kely dia ny banky moa misy fotoana hoe anokatra compte efa name procuration per économe olona telo zahay nefa moa tsy nanaiky reo anakiroa dia any ny banky tsy tokony tsy misona zany fa l'économe sy notera supérieranay amin'ny communauté androany no tokony sonia amin'izay banky misy ny vola nanosy vola kely izay any mipetraka ny vola fa rehefa hitantsika fa rehefa maka vola misy dia manao taratasy dia mangataka l'économe dizy manasoniseky dia zay vao miazakazaka makany amin'ny banky zay ny vola rehetra zany mandritra ny fanatanterahana pelerinasy akoatra reo izay efa manampiasaina mety nananatanterahana izany
dia miritsaka avy ny banky amin'ny compte nytika tanànana misy vola kely ny fotodranompasa sy ny asa rehetra kasaina tao mandritra ny taona iray dia efa voafaritra leloa ao anatin'ny tetim-pandanina ary mandalo ny fankatoavana avy aty amin'ny diocèse zay vao azo tanterahina zay le mahatonga ny teny hoe raha misy ny zavatra eritreretina ohatra sy ny sisa dia mandeha ny tetiny rehetrarehetra dia makany ny diocèse izy manapaka hoe zava-dehibe tia dia sozany tanterahina sy ny alonny faefatra tia faefatra sy ny alonina roa dia hiteratra na sensolo-tena iray amin'ireo mpiara-miasa aminy ho afaka manoka vola any banky raha misy ilaina izany ino zany a dia miaza teka fa le sonia any banky moa dia mbola zakinareo teo hoe ny économe sy ny supérieur anay amin'ny communauté fa ny taratasy soavitry sy izay borao manoka ankataka ny vola dia taratasy mba hamoy vola zay a anatanteranay pelerinage volanane 2016 dia namoka seky ny père économe zay zany fomba piasa amin'io farany manatavitra anivofolankevitra tanàna ny diocèse isa-taona ireo tompony andraikitra ireo mba iosona mety ny fioaram-pefiny io moa dia fatako économe satria ny cahier de correspondance any raha dia raha vao mandrotsaka dia manasony izy hoe nandray aza nanome makandray aby izy manasony hoe nanome zany hoe nandray izy cahier sa manana cahier zay ndralahy amin'izay resaka fitantanana ny vola izay dia zay zava-misy anankiray amin'izay zavatra zay a ka mazava amintsika zay a filankepivana zany dia diocèse zany tena mazava miaraka amin'izay a ka anjaratsika mandinika sy ny sisa rehetrarehetra manao zay fiainatsika rehetra zay ka aiza ny zavatra zay kesontsiko teto peradeto masolo tena tsy zay no manasony ao a fa ny économe sy ny supérieur any trano manatotry ny filankevitra tanàna diocèse isa-taona ireo tompony andraikitra amin'ny mahazanaka na dia braoary zay sy sisa mahazanaka dia ny zanaka manatapitra ny ray aman-dreny fa tsy ny ray aman-dreny manatapitra ny zanaka raha misy manambola ny ray aman-dreny tsy tena mizanaka reo zay tapitra anao any mizanaka reo tsy dia motoraisy tena manao an'izay ny ray zanaka manatapitra ny ray aman-dreny fa tsy ny ray aman-dreny manatapitra ny zanaka raha zay fa manontany rehetra tsy ajitan'laisa zany raha ny économe io zany amin'ny tokony amin'ny ambaratonga fa izay manao tatitra aminy sy ny sisa dia fotsiny zay ny zava-misy ka zay tenatsika olombelona ka zay dikarika loatra dia zay fitantanana ny tezobelakely tia napetraka ny ray aman-dreny mitsobananareo ny ray aman-dreny eto amin'ny diocèse Antananarivo vita amborotolone tamin'ny zomanareo dia vitany 12 Monseigneur Zanakun Don Maria Arsène dia mipetraka ny sonia zay zany ny fitantanana haiko tsika samy andray ka le filafitatana filakevitra na katolika tsika dia petraka mandrakariva hoe hierarchie zay mitsipaka amin'izay dia efa manana ny tenany amin'ny fiangonana dia petraka aminareo diocèse hafa so dia anaty veteanareo na diocèse n'Antananarivo eto amin'ny diocèse n'Antananarivo amin'ity toeran'ity adidy ny diocèse n'Antananarivo fa tsy so dia mieritreritra hoe miveka manao zao tsy manana andraikitra n'ity ny diocèse mivekanareo ratsy azo lalana amin'ny miveka eto Antananarivo nefa miveka Antananarivo dia mbola mijeraka ity sy ny sisa amin'ny alalany iraka ny raha dia ny tenako ka zay zany dia miaso ampy mijery amin'ireo mitsidika hoanao ka zay zava-misy riavana dia samina mitsakotsako mandinika izany rehetra zany dia nitika tongava dia etam-bavaka na dia mampisika anareo etam-bavaka ataovy mafimafy kokoa fa ny zava-misy rehetrarehetra zay miseho dia anin'Andriamanitra ny voninahiny ina zany mitsika ny tena maro na tsoatsy ka mampisika ihany ny vavaha ary ny vavaha mafimafy kokoa na ny tokantrano na ny pelerina salan'izao na ny fimbona misy anareo rehetra any ka ny amiteniko zany famarana koazy amin'izay rehetra zay a amin'ny matopony andraikitrana ny rehetrana dia mba manafatra anareo sady aho eto na iza ny tena anareo na idady arabe na rakalamoro na izy tsaiky zay bebebebe izy na iza ianoy fa miafatra fiangonana kosa taterao na fiangonana atsika
Daholo mahazo ny teny fa mitatera dia ny fiangonana ny fiangonana misy tsitsika tsirairay avy zany zany laza dia zay afatra ny fiangonana tanterahana fa izany ny mbolantsika ary izany indrindraindrindra ny maha-katolika atsika ny manao satria tamin'ny medilana novambra moa dia misy zavatra ohatrohatran'izay misy ny gazety anareo makasa sy mianina rehetrarehetra eo dia tsaro faizao zavatra hoe tisy amina zao dia delika tsy haiko milaza zany amin'ny teny gasy ohatra hoe saripady delika saripady zany hoe tsy dia tokony avoaboaka fahatany zany raha tsy misy fankatoavana dia tamin'ny novambra iny dia misy mivoaboaka fahatany tsanga fa zany dia mieno tsy mampanina fa dia mieno telefony amsy gazety malaza zay hoako olo malaza eky tsisy gazety dia zay saripady zany ka tsy dia mainky am'zany mamoaka gazety reny mamoaka gazety reny dia reny natao kanosy tsy manana fotoana lalina fa dia afaka gazety dia nafabaraka izy abaraka orabeaty dia nafabaraka sy efa natao afabaraka izy masindaipôly tsy maninona fa dia zay le zava-misy amin'ny fiainatsika ka dia hoe delika saripady ny toerany zavatra taitona raha misy zavatra mahitikidika sy ny sisa afaka manatona nareo eo androala hatrany volana io aloha mazava aloha satria volana io ndehe mafetipasio anao dia tsy fantatra io mafiza tsy fantatra fa dia anjara ny ray aman-dreny zay fa hatrany volana io raha misy zavatra manitikidika dia mitenena eo androala dia miresaka afahatsika mahita tsara io mazava zany sisa fa zay nanahirana manako riavana misy tena misolatsolana zay malatsina le bokabola fa zay no zavatra misy tabatavatra ny vikara général tandreo na niteradio aty na volana esa zay misy ny vikara général malala fata amin'ny économe mandio se zay vola dia naniteo tabatabatra eo dia ny vikara général atany économe ny vola fa tsy niteradio aty fa tamin'izay mbola tena soavymoson dia atany économe ny vola zay vo nangay tsy hita lalana voa ka izay mia hoe raha misy zavatra manitikidika zay sisa amina saripady azy ala manatona ny tompona andraikitra ka na fiangonana dia zay niterako napetaka ny ray aman-dreo zany amin'ny toerana dia zay nangatahako aminareo aza misalasala fa zay niafatra ny ray aman-dreo zany dia tia ka anareo filahakevitra tamin'ny fiangonana dia rasa-tanana miadidinareo raha misy zany zavatra atao dia ianareo tompona andraikitra fa tsy narako tonarako fianareo manapa-kevitra dia manatona miperacure raha misy zava-dehibe misorako anareo satria misy zavatra hitako tsy mirabina ihany hoe araka ny teneko raha vitanareo dia datao fa raha tsy vitanareo dia apakary mitapitra isan-karazany sondina isan-karazany dia mitonian'ny bro dia manapa-kevitra ambony dia mamoaka an'izany ka mahita zavatra vohita ihany ohatra dia isorako manapa-kevitra angamba fa namonitra n'le teny filahakevitra fa nareko am'izay hoe natabatra be zay tsy anina tsony mitiky anyty dia zay rehefa tsy anao nareo tatoerana inona moa ilana an'ity dia naorloha tsy misy le tatoerana tsy rotika tsika nafika any tanana koa na minagorotana ka zay tsika nyfaminisy fa zay le zava-misy dia zay nandray andraika isorana mankasika fa mankatelo dia misoratsika manakavosady eto fa farany tsy dia andresy fa dia rotiky ny zavatra rehetra mankasika fa mankatelo ame esaka ataotsika sy ny sisa ianareo mpitondra fiara isan-karazany mpitapitra hitanatsika fahasoavan'andriamanitra ratsika rehetra amin'izany rehetrefy zany inona raha antsika teo iny no fanadihadiana voalohany moa zany nentin'ny Jean-Jacques Rasolo Arsan mahakasika ny fitantanana ny Anosy Volakely nanolorana azy tamin'ny fiangonana moa zany sy ny hoe fomba fitantanana misy ve mifanamariana entinao to raha nandritra an'izay heritaona ny tondranitra zareo mpitondra fivavahana katolika zany ny io fitantanana vaovao zay nasain'ny évêque natao io dia hita hoe somary nisy fikorotanana ihany tao anatin'ny zay fitantanan'izay satria ohatrany hoe misy fifanoherina zany antiran'ny rapatrisy sy ny fiangonana katolika tao anatin'izay fomba fitantanan'izay dia izay indrindra no nahatonga ihany koa nanontany anapatrisy fa misy olana ave antiranareo sy ny fiangonana katolika izy moa nanambara mazava fa tsy manana olana izy fa niafatra no ampitainy dia afatra koa zany no nampitainy amintsika angamba zay no etsika mijery an'ny
reportage natao zay hoe inona tokoa azy. Aleoloha apatsy hivitsika kely fotsiny eto amin'ny plateau Jean-Jacques hoe iza moa i Patrice satria efa elaela ihany zay hoe nisy ny tantaran'izay. I Patrice dia catéchiste tany amin'io faritra Anosy Volakely io, ary izy no nitantana sy niseho Masomaria tamin'izay fotoana izay, olona aviany ihany izy zany, catéchiste aviany. Dia raha ny boky sy ny zavatra nosoratany sy ny rehetrarehetra dia nahatsapana tokoa hoe nisy niseho tokoa tany Anosy Volakely zany ny Masomaria, satria na ny mpitondra fivavahana katolika tonga tany atoerana nanatanteraka ny adidiny zay nameny sakramentan'ny olona, nampivavaka, nampikofetsy sy ny sisa. Dia matono tonga tany ny fiangonana zany dia tsapan'ny fiangonana fa misy tokoa ny fisehoana, ary na amin'izao tsika miteny zao ary mbola tsy tapaka ny fivahinianana masina Anosy Volakely satria fahaenina amby valopolo izy tsika teo no nanaovandry zareo an'ilay fivahinianana masina zany. Dikan'izany manakambara zany na ny fiangonana na ny Patrice, ka angamba ataoko fa fotoana izao hoe notsika ny tena version ny Patrice hoe inona tokoa arana ny mampatonga ny fiangonana tsy nakany Anosy Volakely intsony tao aorianan'izay fitantanana nanomboka 2012 izay ny farana hatramin'ny 2016 izay raha tsy diso satria tamin'izay no nilazan'ny eveka ny fanajanonana aloha ny fivahinianana masina tany Anosy Volakely teo amin'ny messe crismale teo Antanimena no nilazany an'izay vaovao zay tamin'ny avril 2016, ary tao anatin'izay 2017 zany ny Patrice mbola nanoy ny fivahinianana masina ihany, zany hoe avril 2017 no nilazan'ny eveka mifanajanonana fa izy volana me mbola nanoy mandrak'androany ny fivahinianana masina. Zany hoe zay zany le ataontsika hoe inona ny version ny Patrice matoa izy nanoy ny katolika nanajanona. Zay zany no tiako hoe hofantatritsika rehetra satria zavatra tsy mora tokoa moa ny manao zavatra ozy izy ny fitenenana, raha ny anankiray indray aman-dreny manajanona anao tsy hanao zavatra ohatr'izay ianao manoy, ataoko fa misy antony lehibe ngamba ny eo anatiny fa izy moa no fampiresaka tamin'ny Masiny Maria dia zay ngamba le izy. Ia, andahoara raha tsika zay fanadiadiana nataon'ny Jean-Jacques tamin'ny Patrice tany Anosy Volakely zay. Misaotanao Jesosy tirana tsy nahavala amin'izany folo amin'izany. Mirahabatsika rehetra izay manaraka izao vaovao
amin'ny télévision zao. Misaotra an'Andriamanitra fa afaka indray miara-miaona sy ny mifampitafatafatsika rehetra indrindra mpiaino sy manaraka an'izao. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana nosy vola kely dia tsara ho fantatsika rehetra mba tsy ho tompotrano mihono. Fa ny zavatra nisy teo anatrehany ny fiangonana sy nosy vola kely dia nisy efa voalaza matetika tany aloha tany fa hoe amin'ny taona 2012 dia tolotra ny fiangonana, tolotra ny diocèse fitantanana nosy vola kely manontolo. Rehefa tonga ny fandraisana anjara izay dia ny novambra 2011 ihany no nendriketany ny curé anay tao Betatao. Fa ny volana avril 2012 dia nanendry tompon'andraikitra ny évêque Ray aman-dreny tany amin'ny diocèse. Rehefa nazavaina tamin'ny tompon'andraikitra ny fitantanana eto nosy vola kely araka ny hafatra natao dia zay manao izay ho vitanay eo nosy vola kely. Fomba fitantanana ny pèlerinage sy ny fitantanana zava-misy ireo vola misy eo amin'ny fivahiniana masina dia fampandehanana araka ny hafatra tany amin'ny 770 hoe ao ny sekoly, ao ny toeram-pitsaboana, ao ny fanampiana ny manitra sy fikojakoja rehetrarehetra izay hanatsarana ny toeram-pivahinianana masina ity. Tenomboka taona 2010 sy 2012 dia misy zavatra mifanohatra efa nampiomanina tamin'ny taona 2010 hoe mifanohatra amin'ny fitantanana mpanaovinanao ka raha tsy araka ny fiangonana izay na ny tiany atao no atao dia tsy maintsy manohatra ianao, tsy maintsy milaza izany ny hafatra, tsy maintsy arahana. Noho ny maha-olombelona anahy amin'ny maha-olona koa dia izao no tao an-dohako hoe raha miresaka fa tsy araka ny diocèse, tsy araka reto tompon'andraikitra reto dia tsy maintsy lazain'izy ireo hoe malahelo an'ilay vola sy rafitra izy fa mody hoe natao ilay fisehoana mba azahoana anaratsiana dia hosotonina indray ilay vola avy eo. Dia tena niezaka, nangina niezaka niafy fa dia nandritra ny 7 fivahiniana masina atao anatin'ny 5 taona 2012 hatramin'ny 2016 dia pèlerinage anankiroa no nendriketako. Amin'ny pèlerinage 7 dia iry zareo zany no natao tompon'andraikitra teo. Fa ny zavatra nitranga sady nanahirana dia tsy ilay fitantanana hoe boaty kely anankiroa mipetraka any amin'ny toerana amin'ny chapelle sy eo amin'ny lagroty ary fitatazan-drakitra rehefa fotoana mifanolorana. Fa nisy zavatra mifandiso dia nisy boatin-drakitra 12 ny roa ray tao amin'ny chapelle kely ary ny ray teo amin'ny lagroty ho an'ny olona izay efa tonga taty. Ny 10 kosa dia napetraka teny amin'ny manodidina amin'ny mpivahiny dia anina faran'ny tompon'andraikitra hoe ampidirina any daholo ny vola fa tsy misy mankariana mankatsia dia izany mandamina ny programme. Naharitra 5 taona no an-tsara zany satria 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 izany zavatra nitranga zany. Dia taona 2016 moa natsapa hoe misy mifanohatra amin'ny hafatra. Ka ny amiko dia rehefa mifanohatra amin'ny hafatra io dia ireko any amin'ny fiainako any hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra izao fanginako izao. Dia niady hevitra tamin'ireo tompon'andraikitra farany amin'ny taona 2016 volana oktobra ny tonga taty izy hoe fanapahan-kevitra aleoko manaiky an'Andriamanitra toy izay manaiky ny olombelona. Noho izany raha hidina aty ianareo anao fampikofesena araka ny hoe toeram-pivavahana eto hampianatra ny olona momba ny fandalinana amin'ny tenin'Andriamanitra dia hanao lamesa fitarihana amin'ny procession sy ny lalan'ny azo fijaliana dia tongavina midina aty. Fa raha hidina aty hanao izao fitantanana misy hita amin'ny maso izao dia maka vola dia mitondra azy miakatra amin'ny diocèse dia tsy azoko ekena fa aleoko manaiky an'Andriamanitra toy izay manaiky ny olombelona. Nisy moa ady hevitra mampera-dimy sy zahareriny teo dia hoe heninay zany soroka-hevitra zany fa hoentinay any amin'ny évêque. Rehefa tonga ny fotoana dia nilaza hoe tsy izay ilay izy tsy soroka-hevitra na fa hafatra hivelomana fa aleoko ihany
tena fanapahan-kevitra zany lazaiko aminareo zany. Tonga ny 20 Desambra firehan'ny vaovao ny anay tamin'izay. Dia tonga izy taty amin'ny fiangonanay nilaza hoe ianao dia miala tsy ho katesista. Izy tsy nilaza tamiko hoe nikena le le hevitra nataonao nentina na nilavy fiangonana fa natao fotsiny dia hoe zany kire vaovao atao be tatao dia solony ianao, solona katesista hafa. Nandren'izay za tsy namaly raha hevitra ny fiangonana fotsiny dia za tsy mamaly hoe miala na tsy miala. Dia ny fiangonana kosa nanda hoe 30 taona ny ainany teto mbola tsy nahita olana tamin'ny rangahy io zay. Fa inona ny antony isin'izany? Dia zany no tompona andraiky teto izy nikire anay dia ametraka n'ity olona ity anankiray katesista manomboka androany. Savorivory ny fiainan'ny fiangonana atao anatin'ny ray volana. Tsy dia nandeha tohatra intsony. Tsy nakasitrahan'ny olona hoe maninona ianao no manaiky ataon'ny moperan'izany mantsy le katesista. Dia ny katesista milaza hoe ka mopera no miteny anazy zany. Kanjo moa naseho an'ny olona tsy fahafaliany hoe fanarahanao an'izay dia nanapa-kevitra le katesista fa hiala tsy hanao an'le fanindre. Dia tonga mopera no efa nangataka fialana le katesista dia ny famaly be tamin'ny vahoaka na ny kristianina nanao an'le fiangonana. Niady tamin'ny fiangonana. Dia ny fiangonana moa namerina an'izay ihany hoe tsy nisy zany mba tsy filamina zany, tsy nisy zany fikorotana zany teto aminay 720 hatramin'izao voalohany taona 7 sy 2 zao. Noho izany dia zay tsy afaka anaika an'izany programanao zany. 7 janvier 7 sy 2 zay farany nitongavan'ny mopera teto aminay momba fiainan'ny fiangonanay. Dia samy mitavela tamin'izay fotoan'izay. Samy mijanona zany tsy nisy toy ny fifandraisana fa dia mijanona teo. Dia tonga ny 12 avril 7 sy 2 dia tao amin'ny fiangonana Tanimena andron'ny mesa krismaly tamin'izay dia nitenin'ny ray aman-dreny eveka milaza hoe atsahatra aloha ny fivahiniana masina ny nosy vola kely. Dia mbola namafisika tao anatin'io ny hoe aleoko ihany manaiky an'Andriamanitra satria adidina perak'Andriamanitra tamiko manao toerana fivahiniana masina dia iainan'ny fiangonana. Dia ny eveka nanome baiko ny kire atao be tatao, nanome baiko ny ely fa atsahatra ny fivahiniana masina ty nosy vola kely. Dia tamin'izay tokoa dia feno na ny olona rehetrarehetra feno fanekena na ny havako, ny havam-badiko, ny olona piramonina ty amin'ny distrika amin'ny Betatao ka samy katolika na fantatra tonga dia hoe manohatra ny fiangonana zany ataoko izany. Fa za arak'izay afatra izay dia tonga ny volana mai 2017 dia nanomboka ny fivahiniana masina voalohany ao anatin'ny taona. Tohizina ohatr'izany ny fivahiniana masina faharoa volana août, tohizina ohatr'izany ny Desambra. Dia nivoy hatramin'izay no nankaty dia tsy nisy fahefana nomen'ny fiangonana fa maro zany hoe mialatso katolika izay rehetra manohatra izany teny ny ray aman-dreny zany fa ny hierarchia dia tsy maintsy manaja ny ray aman-dreny. Dia arak'izany zavatra nisy izany dia mbola nitoy kely kosa aloha hoe fiakramentanay mbola nisy ko amin'ny voalohany sy confirmation 2017. Dia volana Zolay 2017 mbola mifandray tamin'ny fiangonana izay. Dia nalehako tany ny pretra-nay hoe misy manao ko amin'ny voalohany anay fa ko amin'ny voalohany amin'ny volana Zolay io. Afaka manao ve izy ireo sa arak'le efa voalaza teo dia hafahafa zay nosy vola kely. Fa izao izy meky dia hoe fa tonga ty izy io fa na efa nanfanadinana izy afaka dia fa manao laretrarety eo izao. Nefa tsy sina olana raha ohatra tsy mankasitraka ianao azony mety namody izy. Rehefa tonga ny ankizy izy dia alao izy hamitany ko amin'ny voalohany. Vita le ko amin'ny voalohany za tsy niresa antsony fa nilaza tamin'ny
olona mitondra ny zanany tany izy hoe hoanareo no vola kely dia mila mikomitinareo miakatra amin'ny betatao faraparam-bolana sy le izy zay dia mandeha tany ny komitinay dia namafisy fa rehefa manohatra amin'ny fiangonana dia mpifanohatra amin'ny fiangonana zay ahoana ny hevitrareo no sy vola kely zany nataony le présidence le tompon'andraikitra akoroa tonga tany natsony dia hoe fanapahan-kevitra ao nosy vola kely dia sarotra ho an'ny ao mihitsy zany hoe le programme mba ampelerinage ataonareo mbola azo tanteraha fa ny programme zay efa nentina hatramin'izay araky ny afatra dia zay ny veloma dia hoe raha izay zany ny velomanareo dia tsy kristianina miaraky ny fiangonanareo fa sekta dia tsisy niady tsony moa taorianan'izay tsisy niady fa tonga kosa mbola sakramenta masina tatiatinay dia naza telefôna nikireanay hoe ho avy any aminareo zay amin'ny 1er octobre 2017 dia ho avy any aminareo zay anao famaranana ny rosery dia izy tonga tena hoe resaka officiel fa tonga telefôna dia zay kosa moa hoe samy mana ny zavatra fa mezam-pasavana men'Andriamanitra raha zareo avy aty amintsika hoa faly ny olona rehetra fa ho avy zay mopera mifamitra pevana raha izy hoa tonga dia miresaka amintsika aty amin'ny kristianina dia mampikofesy dia mety satria misy olana ny sarahana teto fa raha izy hoa tonga dia miditra ao am-piangonana dia manao lamesa tsy sarotsarotra hoa ny zavatra vokatra ho ateran'izay dia tonga tokoa ny 1er octobre dia taria amin'ny telonjato metatra taria satria nentany ny kristianina teto amin'ny district amin'ny Betatao mba ho tonga any daholo fa tsy tonga daholo moa fa manodidina ny telonjato eo kristianina tonga tao anosy vola kely dia tonga hoe dia nitsofoka dia nanao lamesa dia vita ny lamesa dia lasa no jerena ny tao anaty fiangonana napetrana kely zareo teo ambonin'ny hôtely ny fitoerana sakramenta masina fa ny tao anatiny tsy nisy nijanona na iray aza dia hatreo fifandraisana farany tamin'ny fiangonana tsy nilaza hoe avinareo akaty fa ndray mandeha zay visite pastorale 2018 dia mbola niakatra ndray mandeha satria visite pastorale tonga tao Betatao zay dia fanao isan'andro manana anjara trano kely mihitsy dia manana fomba fahana matory dia nanontany tompona andraikitra miandraikitra amin'ny district toko aloha resahako ny mopera ozy izy tsy miverina izy fa tonga ny tamin'ny 6 alina dia tsy mety amintsika zany fa tsy afaka ho raisantsika ndahody amin'izay hatreo zany zay dia tena tapaka tanteraka na teo amin'ny section na teo amin'ny district na tournée amin'ny mopera tsy ary nisy tsony tao aoriana amin'ny 29 janvier tena niombonana farany fa ny 1er octobre dia zay nisy endrika hafahafa zay hatreo zany dia nitozo amin'ny fahakampitinana amin'ny vokatra fitantanana hoe toizina ny afatra zay velomaneto dia hoe anjarako ny mankarakara ny ty toerana sy ty tanàna ty fa tsy anjarako ny mampikofesina anjarako ny manao ny asan'ny pretra fa dia raha efa tsy afaka anantony izy amin'izay fepetra nisy teo zay dia tsy manatrina fa tsy maintsy miezaka mankalaza miezaka manao ny fivahiniana masina tena izako ny fivahiniana masina 3 isa-taona 2017 dia hatramin'izao volana mai 20 mai ariva ifampiresahana zao miditra amin'ny pelerinage fa 2 tsika zao isako ny pelerinage zahay dia mamerina foana nyzany teniko zany hoe anjaran'ny pretra mampikofesy manao lamesa manao fitaream-pivavahana rehetra ny mahavosotra azy fa tsy manana anjara anao an'izany fa ny anjarako kosa dia ny mandray anjara mikolokolo nyty toerana masina ity zay voalaza fa toeram-pivahiniana ary ho an'ny fiangonana katolika ny Madagasikara fa araky ny afatra fotsiny dia hoe tsy mifanangona ny rakitra fa ny fanatanterahana an'ireo fampibebahan'ireo isaky ny pelerinage ny pelerinage dia mbola miantso amin'ny fiteny na amin'ny afatra na amin'ny fiarahamonina hoe
tsy misy mandroaka mopera na iray azy afa-tsy hoe ile programme nataony hatramin'izay io dia tsy azo niverenana intsony dia tsy tapaka mihitsy isaky mipelierina azy a mbola mamerina an'izay a dia tsy ary nisy valiny fa farany indrindra moa zany a dia hoe niovany zay vao niovany curé teto aminay tamin'ity taona faraparan'ny taona 2023 io voalohany mars ary voalohany tamin'izay dia niakatra namonjy ny pretra tao a curé anay tao dia nangataka fionana taminy dia nametraka fanontaniana hoe ahoana ny fihevitra ao a sy ny momba nanosy vola kely dia niresaka tamiko izy namaly hoe ny passation eto ny raisiko a dia mbola tsy misy hidirana ty any anosy vola kely tsy mbola misy toizina zay nataony curé teo aloha dia zay a manan-tsaina manana eritreritra fa afaka mandray anjara ve amin'ny fizakana tsy maninona tsy makanina reo a fa afaka mandray anjara ve amin'ny dizy amin'ny fizakana ma fiangonana anay dia zay aloha izy izy a mbola tsy azo atao fa ny azoko atao izy izy a dia hoetika zao firesahanao zao hoetika any amin'ny eveka dia zay valiny avany dia hoetika any aminao dia zany laza hoe tsy maninona fa andrika zay fotoany fampiresahana resiny eveka ary tsy azoko atao hoe am'fahatezerana zany a fa zay programme naresiny eveka dia ekeko narovino tonga fotoana ilazanareo hoe zao ny hevitray zao ny hevitray dia mandrakizao androany zao a mbola tsy ary nahazo vaovao tany amin'ny curé vaovao a fa tsy nahazo vaovao tany amin'ny fiainam-piangonana na tamin'ny lehibe ny district na tamin'ny inspecteur ny district tsy misy ny fifandraisana mihitsy a eo anosy vola kely sy ny district be tatao taorinany zay a tsy hoe le taorinany tilemarche ty fa ny fiainan'ny fiangonana tao anatin'ny 2012 2024 zao dia tsapa hoe misy geja na misy sakana mihitsy nyravaravany ny fiangonana nanosy vola kely fa ny zava-dehibe dia hoe atsapana le herin'Andriamanitra satria nalaitsika sary an-tsaina fotsiny arao hoe misy mpiasa-panjakana na misy mpiasana orinasa 5 taona tsy amenao ariary nefa tokony andraikitra amin'ny fikarakarana ny asan'io a dia efa misy teriny mbola navelona ny nosy vola kely 5 taona tsy nandray ariary ary nafarany pretra tamin'izany mihitsy manao hoe zay olona makany andra-patrisy ivavaka ny alety io tsy ilaina makany andra-patrisy ny antaniny teo mason'ny olona be dehibe zany ho anaty nampelierina azy a mai 2012 faharoa zay manome ariary andra-patrisy a dia manome pozina azy ny ekeko sy ny ainako foana zany hoe tsy makaty amiko nareo fa any am-piangonana dia tsy mahazo manome ariary dia tsy mampaninona anazy zany za koa tsy nanana rakitra 5 taona voalohany zany a fangejana goavana ohatran'izay fa tsy nisy kosa tsy natsapako dia sarotra rehetra fa teo ny tanan'Andriamanitra teo ny asan'ny Jesosy nanampy a tsy nisy akony teo amin'ny zavatra napetraka teto aminay ny didi napetraka teto aminay a ao ny fiangonana ao ny pelerinage io a nanao anjara zay fa tsy hoe vitany zareo rery na zay ry natao fa be dehibe ny zavatra nyraisinay be dehibe ny asa be dehibe ny volambola mivoaka taty aminay vao mavita pelerinage anankiray zay ny voalohany dia ny faharoa tsy nieritreritra ny aka zavatra atao mihitsy zay fa dia fantatra fotsiny dia vita somatsara foana amin'ny pelerinage a ny ombonana dia ny enjana faharoa dia fantatra fa pelerinage a 2017 dia eo ao amin'ny mpanao pelerinage tamin'ny mbola fampandehanany raharaha tany hoany amin'ny tsy namelontsy amin'ny lorana ny pretra pelerinage talohan'ny 2011 zany dia any hoany amin'ny salanisana 7 arivo mahery kely 8 arivo salanisa fa nisy 3 arivo sy ray alina teto fa raha ataony ny kajikajy a dia manodidina 7 arivo ao ny mpivahiny tonga teto salanisa atao amin'ny 5 taona io a dia nijereko ndraifa niraisiko foana moa salanisa dia manodidina 507 arivo somary niena zany a mpivahiny a nanomboka le 2012 hatramin'ny 2016 ary efa tonga indray ny 2017 a arak'izay vao tantara lavabe tary aloha hoe zay mifanapahakevitra ny fiangonana dia natahotra daholo ny olona dia olona sasa maty sisa no tonga taty no solakely eo ao amin'ny 5 ambin'ny folo na 7 ambin'ny folo isan-jato fara fahabetsaka
le mpivahiny mpakatia no tonga eo manodidina eo amin'ny arivo ka hatramin'ny 900 mpivahiny. Midika koa zany hoe na le fahazarana sy fandraisana anjara dia nisy olana teo amin'ny fitantanam-bola zany, satria ohatra anankiray ataoko aminao fotsiny hoe ny gazoil mitovy foana io rehefa mitovy ny ora zavatra kely foana ny elanelany hoe mitondra zavatra mavesatra. Fa ny consommation na gazoil ray alina mpivahiny sy ny consommation na gazoil hoe arivo mpivahiny dia mitovy ny arotsaka amin'ny réservoir. Dikan'izany misy akony le olona vitsy sainga tsy nahasakana na napisy fetraika na natonga fisaratsarana fisavorovoroana teto fa dia mitovy amin'ny pèlerinage tany alohany nandraisan'ny diocèse ihany pèlerinage tao nandraisan'ny diocèse ny fitantanana, pèlerinage tao aoriana ny sakanana ny olona tsy vatehana sy vola kely fa dia vita somatsara dia anao mahita hatramin'izao tsika tonga izao fa be lehibe ny zavatra mety tsapanao hoe tsy izao ny momba ny fandraisan'ny mbahiny andraisana ny fivahinina sy ny fikofesiana fa mba mety tsaratsara kokoa noho ny taloha. Na zany ara reo 12 taona tsara niarina fisakasakana sy famaizan'izany dia hita teto ny amin'ny tianako azy ny tanan'Andriamanitra fa tena niarona no vola kely tsy voasakany ny olombelona. Niafatritsika ny fisehoan'ny Masy Maria farany tamin'ny taona 2000 fa ny akony sy ny nanomana ny mahafantatra aty amin'ny afatra aty amin'ny 2024 zany moa ny afatra iny. Fa tiako mbola iverenana kely hoe tany amin'ny 2000 dia efa nilaza mitovy n'le hoe makanetsany amin'ny président Ravalomanana, makanetsary amin'ny président Zafy Albert, mbola tafiditra tany amin'ny taona 2000 ny hoe 2023-2024 tena hiasarotra ny taona. Ka rehefa tonga zany taona hoe 2023-2024 zany dia reto ny asa ataonao, afatra ataonao. Dia zay nahatonga an'iny hoe zay tsy firy zany olona hoe mitiana ho any amin'ny radio zany voararo zay tsy mankany amin'ny Don Bosco dia efa tsy nahita zavatra atao aho hoe tonga le afatra ty io fa tonga dia misongady losara ny voamaly ny 2000 tadidiko tsara le afatra dia hoe zay le afatra misy fiainam-pirenena sarotsarotra eto amintsika 2023-2024 misy asa anankiroa ampanaovina ana efa natsidika ihany zany hoe ny fiainana momba manitra, faharoa ny ady politika sy mampasambatra ny manitra. Dia ny amin'ny fiangonana aloha no teneniko hoe ny amin'ny fiangonana dia misy zavatra anankiroa tokony hoeritreretin'ny fiangonana, 3 ary. Dia ny ray voalohany dia hoe be dia be ny manitra ary hita tao amin'ny boky hoe namangy ny Papa François fa ny amin'ny 10,000 sy 1 hetsy fitotapitrisa ny katolika tamin'ny taona 2016 dia any amin'ny valatapitrisany hoany izy azao taona isiny le afatra zao. Dia hoe raha valatapitrisany kristianina manao arivo avy ho any amin'ny manitra, ho any an-kamoty, ho any tsisy mpamonjy dia any amin'ny valo lavitrisa na 20 miliara ny vola voangona dia alefan'ireo ray aman-dreny katolika ireo ho any amin'ireo olona manitra fadiranovan'ireo. Ka dia mitariona ianareo aterina ianareo tsy voaterina nareo hoe tonga any aminy sa tsy tonga fa voatonga zany fotoan'izany dia angony dia atero dia anjara no mizara na tsy mizara an'izany fa dia lazao ninazy fotsiny zany ny afatra dia nitanterahana ny afatra. Zay nahatonga an'le arivo isaky ny vita batemy alefa hoe voalohany janvier mandrapatonga ny voazara ho alohan'ny Paka io afatra io tokony ho voazaran'ireo ray aman-dreny ireo alohan'ny Paka. Zay nandefasana an'le vola dia ny afatra moa zany dia hoe ny Ave Maria akaty sarotra aminany hoe ndahoany be tatao olona tsy sarotsaratra na ho any amin'ny fiangonana anany na fiangonana anany fa dia zay olona azoko ny tononona, zay olona azoko ny resana indrindrindrindra ny Ave Maria dia nalefako le izy fantako mihitsy fa tsy tonga normal zany hoe Facebook zany tsy ho an'ny olona rehetra. Za tsy afaka miteny tany amin'ny radio dia zay ny nanaovana azy. Maromaro ihany ny zavatra tadidiko nisy fa raha nitatitra nandeha dia nahatratra masomba tsy ho diso fa
latsaka kely nyray tapitrisa angamba ny vita teto Madagasikara amin'ny anarany hoe afatra vatenao sy vola kely dia ho an'izay rehetra nino sy ny haiko fa afatra tsy ratsy zany dia nisy nandray anjara tsy tato amin'ny diocèse Antananarivo ihany fa nisy tamin'ny Fianaratsoa misy tany samihafa dia ny sasany mbola nieritreritra hoe tsy azona tsara le izy fa azo aterina ve izy atero le izy nataratra fa la hoe ladito zay tsy mitondra zay ny momba ny afatra arivo. Ny afatra faharoa natao tao amin'ny fiangonana dia hoe anosy vola kely dia tokony ohatra dia tsy nalena ohatra rehefa niresa hatrany taloha izy fa mafisika androany sy efa nyteneniko any amin'ny programme fa ny fiangonana dia tokony tompona andraikitra amin'ny sahirana dia ny sekoly zany dia zay moa efa nampianarina ny hoe vita koa vitanao izy Jesoa no ny fitiavanao azy fa mampianatra ankizy maimaim-poana dia ny tanjona ny tratrarina dia ampitaina tany keo hoe tokony ianao an'izany ny fiangonana tokony ianao an'izany ny sekoly ngeza be an katolika 7 isan-jato nampianarina maimaim-poana ny zanak'olona mahantra tokony ianao an'izany ny sekoly katolika afatra faharoa ny sara-pitsaboana tokony ianao an'izany ny mpitsabo ny sekoly katolika satria izy solotena ny Kristy manao zavatra ho an'ny madinika rehetra dia niezaka napita tsy nampafantatra an'izany hoe misy zavatra telo ngezabe zany ao le rakitra tena tsy maintsy tokony ho tonga any manitra ao le fampianarana tokony misy mpianatra mianatra fotsiny amin'ny sekoly katolika ahafantarana hoe tena mpiandro Kristy ny katolika dia ohatr'izay koa ny any toeram-pitsaboana hoe zay dia nianatra an'izany nampianarana an'izany tamin'ny afatra fa tsy ny sara-pizaha-pahasalamana ho an'ny olona marasy ho an'ny olona fadiranova retina tsy miera dia tokony tsosaziana amin'ny sara izy raha mbola azo atao ny hoe mitsabo maimaim-poana fa any amin'ny fanafody angany misy hoe raha mananao zaraina mity zay reo zany ny afatra hoe manamaivana ary tsapa fa miara-miasa ao Andriamanitra raha mandray anjara amin'izany ny fiangonana katolika ary fantatra hoe reny ny olona rehetra raha manatanteraka an'izany afatra atao eto Anosy vola kely zany ny diocèse eto Madagasikara. Misy ady hatrany mahatsiravina momba ny fifandoiran'ny mpitondra sy ny mpanohatra dia manaova ianao ohatra rehefa tonga ny zavatra mitrango ohatr'izao ny 2024 dia manaova ianao ohatra dia miohatra voalohany dia hoe manangona vary 700 kapoaka ianao dia ireo mpitondra ireo koa matoa izy nilatsaka ho fidiana tia hanasoa ny vahoaka fa tsy fantany hoe manasoa ny vahoaka fa ao anatin'ny eritreritra manaova ohatra anao koa ka araky ny vato azon'izy ireo no andraisany anjara averiko tsara araky ny vato azony ohatra hoe ray ety zany zao ny olona tokony andray anjara amin'ireo mpitondra 300 reo mpanohatra sy mpitondra dia araka ny vato azon'izy ireo zay efa nalefako ihany ny antsoratra fa amafisiko kely sady ataoko miadanadana amin'ity hoe 53% amin'ny olona ray etsy tokony andraikitry ny filoha lany tamin'izao ary ny ankoatran'izay tokony amin'ny retim-panohatra ty aiza no mba ahafahandre mandray anjara amin'ny hoe hofidiana fotsiny ve fa olombelona zanaky ny malagasy izy mandra fadiranova malagasy dia mandray anjara ataontsika hoe ohatra misy anankiray 3% dia 300 ny ray etsy zany izy no tokony andray inona aby re zavatra horaisin'ireo tamin'izay dia hoe mandray 700 kapoaka omena manitra vary fotsy io dia mandray 700 kapoaka ampitombona 300 zay nanana vato 300 tamin'ny fifidiana mandray 200 ny olona nandatsabato azy ny olona nahazo 200 tsy hoe le 200 no ampitombona 700 fa firy ny isan'ny olona nanome ny 200 azy asa ataontsika hoe any amin'ny 10,000 sa 10,000 fa ampitombona 700 zary ray fa le olona araky ireo isam-baton'ireo nandraisany anjara 700 kapoaka ny tokony angononao ana dia manohatra ny tamin'ny fifandraisana amin'ny evêque eto Madagasikara ihany reo aiza ny alefa le vary dia alefany fa tsy ataoko hoe 700 kapoakany dia omeko zay tiako omena azy
fahazona lefa hoe ateriny etsiny ana ateriny aro kanjo moa dia eny fotsiny izy fa tsy nahazo akony na dia ray tamin'izy ireo azy. Faharoa ny fijalian'ny vahoaka indrindraindrindra ho an'ny fampianarana dia ny mpampianatra firama mangeja ny ray aman-dreny fadiranova manaova enina vata zany hoe manana enina vata zany le olona singa anankiray fa zareo ndray araka le isan-jatony eo anatin'le fifidianana manao enina vata koa izy. Ataontsika ohatra hoe misy olona 500 mifidiny olona anankiray enina vata ampitomboana 500 manolotra ny zambary zany izy dia avotana le ray aman''le mpampianatra mba afaka mpianatra tsara ty taona 2024 zay zany reo afatra natevina sy natanjaka dia hoe misy afony amin'ny firenetsika ny faneken'ny fiangonana faneken'ny fanjakana na misy zavatra efa hitagenjana sy karazany ary dia miasa ny tanan'Andriamanitra hitaony herin'Andriamanitra. Ny amin'tinako azy farany dia zao hoe miasa be Andriamanitra sao tsia dia vavolombelon'ny mpiasa mibainga amin'ny teny malagasy. Hitanao sy vola kely ny afatra 5 fa 9 mipelherina azy taorinany hoe afatra apetraka ho an'ny olona tsirairay fa ny afatra 5 avantana mba hisoan'ny mpiarabe. Ny afatra voalohany hoe tompona ndraiky sao amin'ny fiangonana tsy hoe manangona dia mandany dia manangona ndray fa ny fiangonana nampianarina ana dia hoe ny fiangonana dia tsy fangejana fa tsy maintsy mianatra mitahiry foana ianao mianatra mampirina foana ny fiangonana ka tsy misy fifanirena olona ankiray hoe tsy maintsy mandoa didy ohatr'izao anao dia manana fitantanana zany ny fiangonana hitanao sy vola kely ary efa tsy dia laharan'ny fahaseranana loatra ny hoe misy voatery tsy maintsy andoa didy fa zay misy ao dia hoe ty le zavatra andraisana didy io le tahiry fiangonana manana an'izany zay amin'izao fa miti-pitinana ny hoe inona vokatra azo ato dia azo lazaina fa malalaka tsara tsy misy ady vola ao tsy misy ady volinahitra tsy misy dia mandeha araka ny nampianarana tamin'ny afatra. Torak'izay ihany keo ny fivainina masina na teo ary ny olona maro ny resahako 12 taona teo dia tsy hananany olona trosa ny fivainina masina hitanao sy vola kely mahavita tsara ny atao mahavita raha misy zavatra simba réparation sy ny karazany fa ny trano lehibe na ny olona trano lehibe kosa araka zany fisian'ny fahavitsiny zany dia tsy misy fa dia hoe mandeha tsara na zavatra simba na trano maro totatotavozina ny bangabanga eo ny jiro sy ny sonao dia mandeha tsara koa mandeha tsara ny fivainina masina tsy hanan'ny olona trosa koa ao anatin'izany. Ny sekoly moa dia efa nitenenina hoe amafisy ny sekoly fa rehefa nanteny hiezaka rehetrarehetra ny inona antony manahirana manahoana dia nasiana fitantanana voakasika amin'izany ny mpampianatra dia fa mariako fa eo amin'ny 7 isan-jato mahery kely eo ny mpianatra tamin'ity no amevanina tsy nandoha ampolazy dia efa hita sady ray volana rasa kely eo dia farana amin'ny sekoly efa mba mazava tsara isaorana n'Andriamanitra fa tsy hoe amin'ny frera ihany fa mampanetretena efa salan'ny tsy hoe sahala efa fantatra fa efa mivasa ady ny etrehana ny taom-pianarana 2024-2025. Ny toeram-pitsaboana dia toraka zany ihany koa hoe mbola afaka manome trosa mahantra zay mbola afaka manome ho an'izay tena tsy afa-manoatra ary songadina mafisika ara tamin'ity taona ity fa ny azakazaka taty ny olona mahantra sy fadiranova ny tsy fapikanina olona misy CSP any mpanjakana any manodidina ny olona fa tonga manantona te satria na le hanina tsy misy na le fanafody tsy voavidim-bola dia sady mangataka andro izy no tena miantotolorana tena tsisy le hanina hoany dia nitombo be tamin'ity taona ity zany fahaserana an'izay fa tsapa hoe mahasambatra le manome noho ny mandray enina isambatra mihitsy zay eny misy lanitra kely eto aminay isaky ny mahavaolana nyreny olona ireny zay ny conférence Saint-Vincent de Paul nenay ny mpanao asa fiantrano dia efa tamin'ny raiky amin'ny 790 nisy zany dia tsapa hoe tato anatin'ny 2000 hatramin'ny Covid-19 2020 nakatia dia hita mitombo sy mivoatra ny fanampiana sy fiantrano andreo fa ny farany indrindra le afatra ankiray dia hoe mikarakara ny olona mba hivoatra ny fivelomana io aloha tsy dia tsy atsorina fa tsy mahazo
mandamina fotsiny fa tena tsy manana toetsaina iova ivoatra ny olona fa manantona anao izy a dia mangataka zavatra ilay a dia mandositra n'le fampianarana fa tsy miaina dia tsy tody hatramin'ny farany zay zany hoe 2024 zany hiatrika amin'ny fiainana dia afaka manampy ny hafa sady indrindraindrindra hoe tsy voatery ankin-dokon'ny olona zay zany ny fahagagana amiko na teo fahasopavana no zarain'Andriamanitra tamina nosy vola kely a fa sarosarotra ihany a mahita ny fiangonana tsirairay mbola misy mifankatia mbola misy mifankary mbola misy miresaka ny fiangonana ane dia zao ny olana zao mivesatra sy ny sisa dia soran'Andriamanitra fa tsy voagejana mivesatra tsy voagejana trosa tsy voagejana zany hoe tena repitra ao anaty fiainana hoe soran'Andriamanitra zany fa tsy zavatra vitan'olombelona ny feny amin'ny tena mpanary dia le evanjely anankiray le hoe izy ary ny namako le nakafana amin'ny Jesosy dia ozy hoe misy ohatran'izao azo mijiolahy sy ny sisa dia izy ny namanao dia anao le misoratra ho isan'ny azo mijiolahy fa tsy ianao le isan'ny mamono lasa jiolahy dia famaranako anazy amin'izany dia hoe anosy vola kely noho ny fahaseranana sy noho ny zava-misy eto Madagasikara dia isan'ny manampy ny azo mijiolahy satria araka ireo resaka lavabe ao afaka manampy nosy vola kely amin'ny fiangonana afaka manampy nosy vola kely amin'ny pelerinary afaka manampy nosy vola kely amin'ny sekoly afaka manampy nosy vola kely amin'ny dispensaire ka namany nanampy ny jiolahy nanampy ny azo ny jiolahy izy fa tsy namany jiolahy zay zany ny amin'ny tianako hoe misy ao tsy fitopolo isan-jato zany hienjana zany tsy lanin'ny sekoly eto Madagasikara zany na sekoly matanjaka tao ina tsy ny abetsaka le izy fa le hoe fitopolo isan-jato mivitanao mampianatra zany hoe sara-pizaha-pahasalamana tsy vita amin'ny fiangonana eto Madagasikara tsy vita ny andro tsy maintsy misy sara nefa ny ilazako azy dia hoe miazakazaka makao aminay ny olona fa raha misy tsara noho izany eny ambadika tsisy olona manketona nosy vola kely dia tambatra ohatran'izay ireo ataovy tonga fanasoavana ianao mijery anao anosy vola kely io ny ianao miaino an'io sy ny sisa andramana ny toerana sy ny tanàna misy ianao maharaka an'izany zavatra voalazako zany ve ianao ary tsy matoka ianao tongava tia mijery fa tsy zavatra namboamboarina na manao dokam-barotra hoe zava-tsy misy ka ho resahana satria olon-dehibe ianao natokisan'Andriamanitra ianao ny misy ny lazay tsy misy tsy azo firaina saotra betsaka ary dia mankasitraka antsika rehetra iny ilay resadresaka nataony namana Jean-Jacques tany anosy vola kely tamin'ny Ra Patricia somary betsaka ihany zavatra nyteneny teo fa ianao ve afaka mitondra feny zany mba ahafahany mpijery antsika malala misimisy kokoa mahakasika n'ilay zava-misy momba nanosy vola kely zay toerana fanaovana fitsidihana masina moa zany raha ny fijerika azy ameza antsika ny fandarana ny fiangonana amin'ny maray aman-dreny azy dia mitondra foana an'izay toerana maray aman-dreny zay mandamina ny zanaka raha mikirotana ny zanaka ary indrindraindrindra moa le izy resaka fiangonana dia marobe ny anjara andraikitra ny fiangonana ao anatin'le izy raha izay resaka nataon'ny Ra Patrice teo zay dia ahafantarantsika fa mila ny mpitondra fivavahana tokoa izy satria zay moa zany no mahazanaka azy mitady ny ray aman-dreniny izy dia inoko fa amaly an'izay fangatahany zanaka zay ny ray aman-dreny satria na misy ara ny fahadiso Ra Patrice amin'ny resaka fitantanana sy ny sisa afatra moa ny azy napetraka taminy ary efa notsindriny mazava tsara fa aleo ny manaiky an'Andriamanitra tsy zay manaiky an'olombelona dia ny rahantsika nahiny teo moa zay nitenenany an'izay ary indrindraindrindra raha anaiky an'Andriamanitra izy ny mpitondra fivavahana koa dia zanak'Andriamanitra sady voaositra Andriamanitra hitondra ny zanaka dikan'izany tokony tsy hisy mihitsy zany ny elanelam-panahy entre ny Ra Patrice sy ny mpitondra fivavahana fa ny fandamina dia manao zay atanteraka ny asany Ra Patrice mitatitra ny afatra satria raha ny afatra mantsy raha ny voalazana zany dia tamin'ny taona 2000 ny farany fisehoana 17 farany tamin'ny taona 2000
fa araka ny nambarana any amin'izao taona iainantsika 2024 zao a mbola misy ny tsy tanteraka dia ny zavatra noteneniny io araka ny filazana dia ny afatra ho an'ny mpitondra fivavahana sy no an'ny mpitondra fanjakana reo zany a no sisa tsy tanteraka ka inoko fa raha miverina mifampiresaka mpitondra fivavahana mino fa samy mandrainy andraikiny samy mandrainy afatra voarainy a na ho andra-patrisy mpampita afatra na ho an'ny fiangonana izay mandrainy afatra indrindra moa isika kristianina izay mpanao pelerina azy anosy volakely dia samy matsapa hoe inona tokoa moa ny tsy mampisy piretrany satria lay toerana raha ny voalaza ihany satria tany aloha verikany fa nanao reportage tany ny tenako a fa efa voalaza tao anatin'ny afatra hoe ho avy hitsoka ny zanaketo a ny kristianina ary indrindra ny olona rehetra tsy hakanavaka na amin'ny finoninna na amin'ny finoninna ho avy hitsokan'izany dikan'izany a anjara ndraikitra ny mpitondra fivavahana manatsara ny toerana anjara ndraikitra patrisy no mitondra ny afatra avy an'ny masomari izay antenaina fa misy fahamarinany ary misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny kristianina zay ngamba no etiko hoe amaranana anazy a ary amaray mandren'ny fiangonana aho a dia ilaina foana ny hoe ty zanako ty maditra kapoana rehefa maditra ty zanako ty endra tambatambazana rehefa endry zay ngamba no afatra misy ve ny karazana ohatra hoe afatra farany tena farany mientinao ho an'ny mpijery atsika moa zany ny afatra angambany a dia mitodika indrindra ho an'ny rapatrisy indrindra efa nomen'andriamanitra anao a nomeny masiny maria anao ny afatra misy ny voalaza rehetra ary misy ny tanteraka ataoko angamba fa efa fotoana afahanao mamperitreritra mpitondra indrindra na fivavahana io na mpitondra fanjakana izay rehetra vitanao ary ianao moa ny laza fa afaka makany toerana ka inoko fa raha tonga ny toerana ny mpitondra fivavahana na mpitondra fanjakana andray azy reo ianao a ary aorinan'izay mba hiverina ara-dalàna ny fivahinianana masina fatao any anosy volakely hatramin'izay a izay intelo a mandritra ny taona volana mea aogostra ary novambra matetika nandeha tany ny tenako ary tsapako sy hitako fa nalavitra sy lafo ara ny saran-dalana tonga foana ny olona ary izay indrindra no mampatonga ana amin'ny teny hoe anjaranareo mpitondra zany a na mpitondra fivavahana na mpitondra fanjakana na ra-patrisy mandravina zay tokony aravina satria ny olona mila vavaka ny vavaka manova zavatra zay ngamba no afatra fa dia makasitraka atsika rehetra naharitra ny eno sy ny jery a ny fandaharana indrindra namana filaravavy ye akasitrahana feny ianao rasolo arson Jean-Jacques ny vahiny moa zany tsy vahiny fa tompotrano izy eto a teto anatin'ny fandarana ankariary iny no fanadiadiana nentiny mikasika ny anosy volakely sy ny fitantanana moa zany amin'ny akabeany tena hoe nijerena tao ary le hoe aiza no tokony anatsarana ihany koa ny fivahinianana any atoerana zany mba isin'ny firindrana zany ao anatin'izay dia makasitraka fenonao nitondra an'izay Jean-Jacques dia akasitrahana feno ihany koa ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana ankariary tamin'ity alina ity ny fandarana izay iverina eto amin'ny fahita lavitra ma-TV ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 10 maraina azo jerena ihany koa ao anatin'ny YouTube ma-TV direct ny fandaharantsika ary ianao zay lina moa zany te hivahiny eto amin'ny fandarana dia misy eo amin'ny écran ao ny laharana telefona azotsika hifandraisana ary tsika ihany koa ny laza amintsika mpijery fa tsy voatery ho politika fa ny sehatra sosialy ny kolotsaina ny fivavahana ihany koa raha moa zany dia azotsika raisina eto amin'ny fandarana ankariary isorana feny ny teknisiana napita ny sary sy feo tamintsika isorana BDB anao mpijery nanaraka hatramin'ny farany fandarana dia manome fotoananao amin'ny heriny an'ito izay indray veloma tompoko